Matakasika Tani basana Tani sarubili masina tuku Nufasulume Nirasa naitalu Matiuana Nutenta nasana Mechanga Naitalu Mechanga Napazamana Naiya Sanua Atakarnay fut fumanga mashisu itasha. Samena itasha. Atakarnay fut fumanga mashisu itasha. Samena itasha. Atakarnay lana na pefuf kape itasha. Samena itasha. Tak takuna na pe itasha. Samena itasha. Aisan lala kotisari. Ari. Aisan lala kotisari. Ari. Toto katsakatamparia aisawana itasha. Samena itasha. Toto katsakatamparia aisawana itasha. Samena itasha. Atakarnay fapansuna mashisu itasha. Samena itasha. Atakarnay fapansuna mashisu itasha. Samena itasha. Atakarnay lala na pefuf kape itasha. Samena itasha. Aisan lala na tisari. Ari. Aisan lala ko tisari. Ari. Asa tika anaolira santika. Aisan letana tika san. Tana nafua, tana Letana kabana. tika manala sabkara sato. Letana tika ala tika. Tana na pana. Matakasika Tani basana Tani sarubili masina tuku Nufasulume Nirasa naitalu Matiuana Nutenta nasana Mechanga Naitalu Mechanga Napazamana Naiya Sanua Samena itasha. Toto katsakatampario aisawana itasha. Samena itasha. Atakarnay fut fumanga mashisu itasha. Samena itasha. Atakarnay lala na pefuf kape itasha. Samena itasha. Atakarnay fapansuna mashisu itasha. Samena itasha. Aisan lala ko tisari. Ari. Mitaray na zany vahoaka araka voalazatsika teo reny fa aoka ny vaovao tena marina reno ambary ambary eto zany fa ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy arivo dia tonga tao an-tanety be ny ekipa tao anatin'izany ny rano sy ny ala tonony ny rano sy ny ala ny fananantany Préfet signé sienne. ny fananantany Préfet. ny fananantany ny tompon'andraikitsany service de mine
sy ny tontolo ny ainana na ny environnement. Tao Fananantany. ihany koa ny fahasalamam-bahoaka. Tao ihany koa ny Chef-cap. dirikabin'ny Région. région. Dia notarian'Andriamatoa, préfet sy ny secrétaire général zany. Dia tsara mariona eto zany fa ny vona fitiavan-tanindrazana zay nanao sinia ny mpikambana rehetra tao anatiny satria nisy fiofanana zay nomeny croix d'Oï anay atsika ato amin'ny commune Somamanina. Dia reo ny terepanahy no nanatiky zany fiofanana zany. Dia ireo ndray zany nohidiny eny fotony eny amin'ny fokotany mba hapita izany fiofanana zany satria maro amintsika ny tsy marala ny zo isitrahantsika ny tany izay hipetrahantsika io. Raha manontany fotsiny azaho eto hoe aiza ny taninao manondry ianao fa itisitisi ty ahoana ary nafatarana fanao tokoa io. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana zao dia tany anao amin'ny ara-tantara fotsiny fa ny ara-panjakana taratasy tsy hita izany. Zany hoe mijapiny zany zay fanamborim-bahoaka nataona izay ary dia ny fanojo tao an-tanety be mihitsy zay tamin'ny fotoana io. Izy moa no nitarika ny fivoriana tarika amin'ny fitenenana miloha maromarina dia nanao présentation tamin'ireo olona netiny niaraka tamin'izy. Ny tsikaritra zay dia feno tahotra ihany le olona niaraka taminy satria izy mihitsy no nanambara hoe zany an-tanety be zany hony mafimafy loha dia nokon-doha ka mety zay ngamba ny nahatonga an'reto ekipa zay sahirana ihany niaraka taminy ary dia vakivavy izy hoe inona moa no atao rarara miafiafinany fa mipitra ety ampovoany ety fa atsika ny fanjakana tsika ane ny fanjakana eto tsy misy fanjakana akoatra atsika eto. Dia nitsidriny mafy tao nitodika izy tamin'ny fokotany an-tanety be manokana manao hoe mahagaga ozy izy fa ianareo atao fokotany an-tanety be ny tena mafy lo ary mafana foa ny amin'ny fanoerana ny fitradrana ataon'ny sinoa eto amin'ny commune Somamanina ity. Nefa na dia ray faladia amin'ny taninareo raha tsisy voakitika amin'izany fitradrana ataon'ireo sinoa ireo zany. Ary tsy vitan'izay ozy izy fa ianareo mafana foa azoko atao ike ozy izy no sambotra anareo fa za tsy te hisambotra anareo. Na verimpeny mipetsaka mihitsy zay hoe azoko atao no misambotra anareo fa za fotsiny tsy te hisambotra anareo. Aiza ozy izy ka hatramin'ny président fokotaninareo izy asorinareo. Taorianan'izay moa dia nandray fitenenana ny Andriamatoa Zamba Andriamatoa Jean-Marie azafady tompoko Andriamatoa Jean-Marie ponina avy eo an-tanety be zay anisany nanaraka ny fiofanana zay nomeny croix d'Oï mikasika ny fananantany zay. Zao ny teniny gaga be zahay ozy izy Andriamatoa préfet ny amin'izany teninao zany satria ianao milaza hoe mafana fo betsy amin'ny antony zay nefa na iray na dia ditokotra anankiray faladia anankiray raha tsisy voakasika ny amin'ny taninareo eto an-tanety be. Zany ve ny marina ozy izy nefa dia milaza aminao zay ozy fa tsy marina zany satria zay mambahalala fa 450 carré no voalaza fotrandrahan'ny sinoa eto amin'ny commune Somamanina. Kanefa amin'izany 450 carré zany ny carré anankiray dia mitondra 8 hectara ka nahoana ny tsy ho voakasika an-tanety be. Profo zany ozy izy efa tonga teto aminay teto ny sinoa zay nandefindefy nakasary ary nanatsatoka pike mihitsy ka inona ny dikan'izany. Ary indrindrindrindra voatselatsely zay ozy izy dia niandry an'ireo sinoa reo zay satria minazy izy fa namboatra lalana hitrongy an'ity lalan'ity ahafahany miditra maka ao atsimo tanàna ao satria ao atsimo ao misy an'ilay toerana fotrandrahana. Ka inona ny dikan'izany teninao zany raha oharina amin'izany zavatra hita amin'ny masona izany. Norakorahan'ny olona moa izy nisy mpakasary anankiray zay niaraka tamin'ny tao dia tsy neken'ny olona ny nakasary taka ny fetrika nataontsika teo tamin'ilay mpakasarin'ny haji ary nampiara dia antondron'olona tamin'ny fitobenana izy ireo. Zafady tompoko zany mihitsy zavatra nisy teo dia norakorako ny olona nanomboka teo dia nafana ny raharaha tany amin'ny farany moa ny tena no tena nanamafy hoe raha izany zany ny zava-misy Andriamatoa préfet dia tena irosinareo ary marina le fanontaniana napetraka
tary amin'ny conférence de presse hoe ny fampiantona ve ny fampiantona vetivety ka eritreretina sy andinena indray ny amerenana sinoa hitrandraka eo sa fampiantona tena andinena ny fanalana ny so tanteraka eo ka milaza aminao za de matompo-prefet a fa raha le anankiray voalohany no raisinareo hoe nampiantona vetivety ny fitrandrahana andamidaminana indray ny fiverenana sinoa dia sy hitondra fitoniana ho an'ny vahoaka ny samamanina sy manodidina novinanoviany zany sady zany vahoaka fa raha ohatra kosa ka tena miala tanteraka izy de zay no tadiavo vahoaka ary hitatsika tokoa zany fa rehefa nijanona ny sinoa treto aloha de nilamindamitsika fa hatramin'ny ny sininy fidinandreo tompon'andraikitra mpanjakana nentin'ny prefet tamin'ny sabotsindray de mahatonga atsika eto zao ary de manamafy etotsika averiko ny ampandeha satria vona velon'olombelona ny ombinatoka na ivelorano ny tena zavatra saripady sy sarobidy amitsika koa raha izany nyjerena de irosany zany ny sinoa amerina ny fitandràna indray fa isika vahoaka kosa de miteny ahy eto hoe hatramin'ny farany de tsy manaiky tsika de nandehandeha teo any vimbona banderole zay misy soratra ohatran'ireny soratra rehetra reny de rehefa hita le banderole de niteny tamiko izy hoe ajanao ny banderolenao iny eno a efa sakelehako ty fa tsy apetako ajanao izy izy fa ianao ange hoentiko miaraka amiko e de ozy aho hoentinao azy monsieur le préfet hoentinao any aninona de teo moa izy nandeha teo ihany ndrezaka de rehefa nanontany aho taty amin'ny farany hoe monsieur le préfet ampanajana nandraisanay ianao teto ary ampanajana koa no nahatongavanareo teto tsy nisy tabataba tsy nisy gidragira tsy mitondra levina tsy mitondra kobairo tsy mitondra famaky reo olona reo fa tanam-polo no entin'ireo arian'ny fanazavana avy amin'ireo namana izay manentana amin'ny fanaovana kadasitra fao be ny tany zay no nahatongavan'ireo olona reo nefa izy de niteny aho hoe nefa to ianao ve tsy karazany manao menasy anay ihany oa ampiroronao a tsy hiteny izy moa niteny tam'izay nanao hoe zaho izy tsy manao menasy anao fa stylo ve natia tanako natia posto ary za tsy mitondra miaramila tsy mitondra basy ahoana ny fomba ampiroroko anao de rehefa taty aorina de niteny izy hoe aleo zay andeha ozy izy fa manjary lasa resaka fa manasoko ataonay indray nataonareo fa tsy misy basy aty tsy misy miaramila atao aminay tsy mitondra fedina zay fa stylo natia postinay fa de teo izy de nisosotra ny vahoaka teo moa de zay ny fandeha nyteny fa avy any izy zany vo nakatia tanety be fampianatra matimaitsy a mba fanomentatitra hoe inona ny vaovao tany aminareo inona ny vaovao vity aminay de nilaza Andriamato Maurice fa zany Andriamato prefet de niteny taminy hoe indray ianao io amory vahoaka entiny ianao ny sarinao de miseho amin'ny telefona isan'andro zao afianao ty de nosavainy sakosiny Andriamato Maurice io inona ny dosie atao any aminao any tsy fantatray ny dikan'izany aloha fa ao Andriamato Maurice zay afaky ny joro vavolombelona fa marary moa ny tokony a midifotra ny tokony hitany masina mihitsy a de tsy tonga eto izy tataka zany zany zavatra nisy ary eto zay dia manao antso avo ho an'ny mpiray-tanindrazana rehetra tsy hanavana atoko-pinoana tsy hanavana atoko-pikambanana tsy hanavana fiaviana tsy havana zay mety ho hanavana azy fa malagasy ray ratsika tanindrazana iray ny misy any atsika eto andaotsika irahina anohatra ny tsirariny sy ny fanjakazakana ataon'ny vahiny eto amin'ny tanitsika indrindrindrindra raha fantatsika fa fivarotana tanindrazana amin'ny tena mahobeto sy eketsika zany nawinina tsy manaiky azany tsika satria tsy hanolo tokana na efatra na 5 na 10 ny tanindrazana malagasy jereo tsara fotsiny nge vaovao maly no enta amin'ny télévision ny mahazo anjareo ambolotsimo ndraiky io sy akarana manapoka vato zareo sinoa marina fa vato ilay nanaovana ny lalatsika fa tsisy fiverana ve nanaovana an'izany
nefa fotodrafatra fa mitsangana tena nefa nya mbola anaonay avy eo mampalay ny tenile raha matobe tao manao hoe amin'ny fito arivo zay de mitajirika ery ambony ery manapoka vato ka raha mbandray am'ireo mpitondro reo mo le olona nanome fahefana sino reo no masena mitajirika tahaka zany manao any asatria hoe satria tentarety be tsy isy mpanao gazety de averity kely ny teniteny zao ny zavatra ady resaka mafana tentarety be tamin'ny sabotsy rehefa nandray fitenena ny teninay de olo zay manao hoe malagasy vesikina tsy malagasy malagasy ry aprefe mariny zany ka ozy aho hoe ohatra mpiandra anao bepesetsika zao ah fa merenandesiny ty zay tsy afaka de mamerindesina zao satria nahoana tamin'andro frantsay nisy fanjanana za marina sa tsy marina hoavindray sinoa anjanaka amin'ny malagasy famerenana sa tsy famerenana de ozy aho hoe inona narasatsika le vahoaka gasy sabaza gasy anisa zany tsy teneny fa le teny tanety be la fitondram-panjakana teny anisan'ny zany tady amatiky ka toerintsika le zaty toerintsika toerina sa sy toerina zay no atiny ry mpanao gazety maninona reo no etiny no hitanareo zao oporofoko zao fa tsy tao amina mikamy eo le vahoaka hoeny somamanina fa zao vahoaka zao makeny satria kabaringa filohan'ny olokendry amin'ny tele amin'ny radio fa olona vahiny reny tonga amin'ny tokony reny fa zanatany ka oporofo zany de zao zay fa isa zanatany zay ny tena marina hitantsika zao fa zao zao vahoaka eto zao de ato anatin'ny commune somamanina ary mibetsaka ato anatin'ny fokotany mandro zay azo rehetsatsika fa anisan'ny retsi-kombakomba amin'ny sinoa amin'ny bentalala amin'ny fokotany sy ny ady zay marina tsy marina zay ny vaovao azo neriry zay naka de misaotra anareo ary manateny zay fa ho tonga any amin'ny rehetrarehetra zany vaovaona zany misaotra tompoko zaho dia zay ndraha fantatry de ny teny voalohany ny fanoerana ary mbola manotra hatramin'ny androany ny zavatra sy fanazavana an'io a de zao misy le hoe fidiron'ireo olokendry olona vitsy ka iza tokony tena olokendry itsika raha miasaly olona vitsy de ahoana ny tokony mba eritrerititsika amin'ireo mihevitra azy olokendry reo angatao izy zavatra angatahanareo anaovana fampandrosoan'ny fokotana Ramavela sy ny commune Somamanina sy zavatra angatahanareo lazaina fa izay ny afaka mampita an'izany mitondra zany any amin'ny orinasy fitondram-panjakana anaovana fampandrosoana teo aminareo fa tsy misy zavatra voakasy ety aminareo zay ary io news izy heritaona ihany ny permis farany zay ela amin'io Somamanina io na amin'ny radio na amin'ny télé de miezaka foana miteny tsy misy farany fa matetitetika be hoe tsy misy antony anakanan'ny vahoakany aty fotony le fitrandrahana tsisy antony mazava zany anakanan'ny vahoakan'le fitrandrahana nefa ny antony tena anakanan'ny vahoakan'ny fitrandrahana zany satria zay mpamboly fivelomanay zay ny antom-pivelomanay aty ambanivohitra ka raha ny taninay volenay ivelomanay no potika tsy misy mahaolona anay tsony zay ny antony voalohany aloha anakananay an'le fitrandrahana na misy tapiany aminay na misy alatapiana tsy misy de voizindreo matetika foana ihany hoe tsy misy tokony tsy anakanan'ny fitrandrahana mihitsy zany ny mponiny Somamanina fa hoe olona vahiny reo mijoro ao reo nefa ny tena marina olombitsy kely ihany no mankasitraka ny fitrandrahana io fa amponina ao amin'ny commune Somamanina ray manontolo tsy misy mankasitraka ny fitrandrahana io de lazaina foana fa hoe olombitsy reo ka zay zany mangetaeta hoe raha tena manana fahamarinana mpitondra fanjakana ary tena hitady fahamarinana azany amin'ny radio sy any amin'ny télé any no mandamy mampiseho ny fanana vola miresaka foana hoe
hoe tokony aroso ny fitrandrahana hoe mankasitraka daholo ny olona fa olombitsiny tsy mankasitraka fa raha tena manana famarinana sy hitady famarinana ataovy indray mandeha ny consultation publique tena marina dia ho hitany eo hoe reo tokoa le olona fa mankasitraka na tsy mankasitraka zay zany ny tena tadiavinay fa mahasosotra anay mihaino azy isan'andro vaky zao any amin'ny radio sy any amin'ny télé hoe olombitsy no tsy mankasitraka amin'ny fitrandrahana. Anarana feno. Anarako feno ny fianary malala Lantsozoelina justice peo amin'ny fiangonana Somamanina. Fa ny raha justice peo fitarainana sa mandray doléance fitarainana avy nareo fa ny mponina dia mety manodidina ny 5 sy ny ohatr'izany. Tsy hoe dingana efa nataonareo taonakazay. Zay zany efa hatramin'ny voalohany nahenonana io tamin'ny volana desambra nefa nanohatra fa mbola tsy nisy olom-panjakana na mba olona lehibe niaraka taminay zany fa resaka hoe zay olon-tsotra fotsiny lony nandeha nytolona dia rehefa isaky ny misy manifestation ataonay na hanao conférence de presse zay dia feno emoregy raha ny tanànanay mampitahotra anay hoe hosamborina nareo raha vao mbola manohy an'io. Dia zay moa zany maha olombitsy anay sady olon-tsotra dia nijanona zay satria natahotra ny zanakay sy ny vady aman-janakay zay dia nijanona aloha. Dia rehefa namoaka ny fanambarana iny ny eveka tao amin'ny diocèse miaraka amin'ny pretra rehetra ao amin'ny diocèse zay zany zay vao tena nahazovana hoe misy ray aman-dreny mba mijery antsika ihany zany mba hiaro anty-tanindrazantsika ity dia nanomboka teo zay tsy nijanona mihitsy zany zay fa miaraka aminazy hatramin'izao dia efa hoe mba faly zany zay manana fanantenana satria misy olona lehibe miaraka aminay mahatsiaro hoe mba mahatsiaro anay ihany hoe manana piaro ihany zay mbola misy mpahatsiaro hoe hoarovana reto taranaka fara mandimby reto satria ny hoavy le taranakay mihitsy voatohintohina sy tena ho very tanteraka zay ny antony tena hiarovanay mafy ny fitrandrahana io tsy ho atsahatra tanteraka fa tsy hoe ho foanana tanteraka fa tsy hoe atsahatra fotsiny amam-bolana dia avao toy izy anay fa ny tena tianay foanana tanteraka tsy hisy intsony hoe eto amin'ny faritry tasy ny tianay ary dia eto Madagasikara ray manontolo mihitsy tokony tsy hisy an'izany orinasa jusiny minina hitrandraka izany tsony mihitsy. Ina zava-tsanga zao 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 tika mianakavy matin'ny Nailandro matin'ny député de Richelieu noho ininona ao amin'le olombitsy sy le na diplôme fa mba hitondra ny Madagasikara sy ty tranondrazany ty fa amin'izany ry avarajea malahelo-tsika satria nahoana misy le ohatry ny razana ireo manafina sotokely tsy miadiny ity zao zay no ko atontsika inona mono antony manao ty tsy mba mamindro manantena azy hoe zay mpandidy ary ina fantatry ialahy fa zao zay ataonay arao ka noho izany rehefa voasengasy fetiny antony mbola tapatalitsika zao very fanambola velona raha mbola ny mpitondra zao ihany mpitondra marina ve sa tsy marina Sinureo any chef de fokotany fito ato anatin'ny commune Somamanina ary zavatra mahagaga ane dia izao hoe ireo olona milaza fa komitin'ny olon-tendry maninona ny sinoa manao manomeny an-daminy teny izy ireo rehefa mivory izy milaza izy fa tsy momba ny ato tsy momba ny aroa maninona izy no aniny mandray vola solopaladio ono tikadiny ao amin'ny zareo amin'ny orinasa jusinao amin'izao dia manakarama olona samitsika ety ihany ono no karamaina hifanandrina amintsika avoaka izay zavatra mba hisy homanantsika hisy hitandremantsika fa tsy mitsitsitsy vola mihitsy ny sinoa amin'izao ato amintsika tasana misy olona lefa hitsikilo ihany kio fa izay etsy amin'ny sisiny etsy dia mahita fa misy efa anankiroa zay moto nandalo teo hatramin'ny maraina zay ny olona miasa ao anatin'izany isan'ny olona tena mampitondra mangidy amintsika amin'ny resaka omby mampitondra mangidy antsika amin'ny resaka omby fikarakarana zany omby zany aloha tsy ho tenenina ny anarany fa anao mitinitsika defa miteny anareo azy ao anao mitinitsika eny atapy tanàna Somamanina
samia miaino aina manjery fa avoaka atsika eo fa somamanina misy tantarany tamin'ny fety-pirenena frantsay tsika reny ny zavatra nisy lacrymogène ny ainatsika 14 juillet diso androany 91 tovy amin'izao koa dia mbola manao mitininy aty antsika satria tsy miaino ny tompon'andraikitra aty amin'ny faritra Ana fantotra zao aza dia tsy mijanona mitolona mandrapahafatinay amin'izao famoretana ataony vahiny izao. Isanay tianay aza na moreg na morag na moreg tsiraralay zany. Manoloana n'izao zavatra izao zany dia hita taratra mihitsy hoe le fahamatorana sy fahasahiana ary fahavononan'le vahoaka tena hoe hiatrika hatramin'ny farany ka dia ny zavatra hoe hiangaviana amin'izao zavatra izao zany dia hoe mba ireo rehetra voafidim-bahoaka ny be ny tanàna ny solombavam-bahoaka ary ny filoham-pirenena ireo zany olona hoe voafidim-bahoaka efa maneho ny etaeta ny vahoaka ary zay ny tena atao hoe politika hoe fandraisana sy fahalalana ny etaetam-bahoaka dia mba ny fanatanterahana izay zavatra izay ka mba gaga ihany hoe rehefa hafa ny tenin'ny vahoaka eto dia hafa ny tenin'ny solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna dia mbola mitondra feon'izy ary ny olon'ireny zany dia zahako miteny fotsiny hoe ataovy ao anaty fahamarinana ihany le politika fa efa tsy politika intsony rehefa miteny vahoaka nefa tsy tena mifanohatra amin'ny tenin'le vahoaka sy le hoe fahamatorana sy fahatapahan-kevitra vahoaka mihitsy le finiavana ataon'le fitondram-panjakana reny ny tena fanjakana reny ary zany no atao hoe fanjakam-bahoaka ndre rehefa tena sarotra manao hoe demokrasia direct zany fa eto tsy tena mahita mihitsy hoe te ampiseho ny hery ny vahoaka hoe anay ny fanjakana ary ny vahoaka tokoa no andriamanjaka rehefa mba miteny izy dia enoy fa aza atao fotsirora miteny ohatr'izao vahoaka zay ihany mba miteny hoe fa za mino fa tsy angindreo vahoaka ireo araka ny teniny any sotra masina zay tsy angindreo raha mbola tsy azo ny rariny ary hitanareo mihitsy ny fahasahiny sy ny fahatapahately fa na hiatratra amin'ny ainay rozy dia mbola hijoro eo ka dia miantso anareo voafidim-bahoaka mba hoe reo le vahoaka valiony etaeta zay ihany ny politika fa akoatr'izay efa zavatra hafa kosa ninareo rehefa tsy mbola mien'olona ohatr'izao nareo fa tena zavatra hafa hoe isa tomaro no hotomponareo sy ny hoe mbola omenareo fahafampo rehefa ny vahoaka ohatr'izao tsy omena fahafampo amin'ny zavatra angatahana ny zavatra simbarany efa iaraha mahita reny ny taondra volobe korabaka be ny tery amin'ny lalana atsinanany somamanina izay hita fa tena vovoka be tokotra mena varatra any dia izay dia miteny ho anareo tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra fa mitolona dia tsy mijanona raha tsy foana tanteraka ny fitrandrahana aty amin'ny commune somamanina ary ho antsika malagasy rehetra aza miandro tompoko hoe tonga tokotaninay vao hoe io efa tonga ny jolay na io efa tonga ny sonompitrandrak animbantsika fa mba mailomailo hoe izay ne zao efa niaran'izany hoe dia tsindraziliana zany tsy rarany zany tsy mora ne zany ny ry malagasy namany tsy mora zany raha mpitoviana angambany dia ny tamin'ny tolona tamin'ny fanjanahantany mety hitovitovy an'ity satria tsy dia hoe politika loatra fa ny tolona tamin'ny fanjanahantany no hita fa mitovitovy raha hoe zany no atao fa raha nisy reny ohatra hoe zaralay mongo na hoe any zany mety mba hitovitovy anay nyzao ataonay aty Somamanina zao satria dia tena mijaly zay mijaly le vahoaka aty Somamanina fa tsy manaiky any hoe na roviana na roviana fa tsy maintsy foana io zay vao manginy aty amin'ny Somamanina ary eto zany tsy mitsahatra fotsiny fa tena miala tanteraka ny dikan'izay ary ny manafoana tena foanana mihitsy zany ny permis ny fahazaon-dalana zay nomeny fitondram-panjakana ireo sonoreo satria tsy mazava ary hita fa tsy misy tombony ho an'ny vahoaka raha ohatra raha mahazo volamena folokilao izy mba ho firy amin'izay nomena ny dikatra fokotaniny Somamana ny commune Somamanina ity izany malala an'izany tsisy malala an'izany tsy adala ny vahoaka akory raha ohatra ka hoe mahazo folokilao izy dia nienina ho an'ny ataoko hoe mba tsy ilazako hoe ny commune ny Somamanina fa ataoko tsika ny fitondram-panjakana mihitsy ny kitapom-bolam-panjakana raha mahazo folokilao izy nienina ho an'ny kitapom-bolam-panjakana zay mahakasika mankaty amin'ny commune Somamanina inona problème nandrobo eto amin'ny aventina mampandroso ny commune Somamanina izy nitabataba eto farafaratsona zany fa tsy misy mazava zany tsisy fantatra mihitsy mikasin'izany ary zany olona nanao nisy ny oenake za mihiny fa olona tsy mbola nandingana taty amin'ny tuteurany Somamanina ty kory ny faladenina tsy nitsaka ty fa tonga dia sinoay fotsiny ohatrany mampiady vahoaka zany
ka eto zay za moa de gendarme za vao retraite vao 2 mois zay na retraite any tena marina zay na resako décision de mbola toizako hatramin'ny farany zany fa hoan'ny tandrazana ka na aiza misy ny mahakasika ny tandrazana malagasy ty na antulairany inona eo amin'ny koa inona faotanako am'izany izany tokony arovana somena tsiny am'izany ny olona mivarotra tandrazana sa ny miariny tandrazana anjarany vahoaka ny mieritreritra an'izay Matakasika tanilazana tanisalubili masinasu